tena tafiditra ao anaty tontolo mainty manjavozavo maizina le hamakina ny fiainam-pirenena. Tena nampidirina ao anatin'ny sarotra le raharam-pirenena eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny sabotsy lahady hatrinomaly dia maro no kivy, maro ny kivy, na zany ny ambony gazety, na zany any amin'ny fahitalavitra, na any amin'ny onjam-peo samy hafa, hatrany amin'ny réseaux sociaux. Kivy amin'le zava-misy, kivy ahoana moa? Eo anatrehan'ilay herisetra ny manam-pahefana amin'ny endrika samy hafa, eo anatrehan'ilay tsy fananana henatra, tsy fananana tahotra manao an'izao zavatra zao eto amin'le firenena, eo anatrehany no hoe tena hatrany amin'ny faratampony no endrika hafahafa hitantanana le Madagasikara sy ny réaction eriam-pitery tsisy manandrarahany zany. Ohatrany hoe aleo ataony zay mpitondra any zay ataony, tsy misy mba ataontsika hoe autorité morale farafaratsiny nantsona ny FFKM, nantsona ny hoe iza ny olona mba afaka mandonda tabatra am'izao fomba atao eto amin'ny firenena zao. Tsisy mangina ny avaram-pianarana, mangina tsy hitanao hoe ny any amin'ny foloalindany ninona, tsisy. Ny malagasy moa, ny olom-pirenena moa de ohatrany hoe zay ataon'le fitondranao ka afaky ny aninona moa. Manoloana zany zavatra rehetrarehetra zany de maro ny kivy hoe de avela fotsiny am'izao ve le fiainam-pirenena. Maro ny mametra-panontaniana hoe sao de mbola tokony ilaina ve ny manao analyzy any ambony gazety, ilaina ve ny mbola mitondra kritika, ilaina ve mitondra tsikero tsy mety ty, tsy mety ty, tsy mety ty, raha ohatra ka ilay tsy mety tsisy mikitikitika ny manao tsy mety mieritreritra fa ninninona nataony zay tsy manana fahefana, tsy rarahany fa zay ataony any no ataony. Ka ahoana zany zava-misy eo amin'le fiainam-pirenena zany? Betsaka ny ohatrany hoe tsy te hanao fandaharana ohatran'izao tsony, betsaka no hoe andao angina raha zany ny fandeha ny kinina tsony moa ny zavatra ho tenenina, fa de efa ninninona zany zavatra mitranga ataon'izay manam-pahefana eo, na manaraka lalàna na tsy manaraka lalàna, na mangalatra na tsy ninninona, de fa izy aloha eo ka aloha izy hitavany eo, aloha izy anara-po ao, aloha zay ataony eo de ataony. Lasa tonga any amina toe-tsaina ohatr'izany. Za de samy teny fa anisany mijoro, anisany mbola mamahava an'izao fioaram-pefy samy hafa mitrango zao hany sisa dia ny media. Zay tsy voatery ny rehetrarehetra koa, satria de misy media
efa hita zao fa maintimainty de mbola vitany mana nilazantsika azy manambaka an'le olo-pirenena hoe fotsifotsy io mivary tena tsy tahotra tsy enatra ao anatin'izao toetra raha mangotraka manahiran'izao vitany manam-pahefana monopolisen'ny antenne ao amin'ny RNM sy ny TVM mampiesona ny vahoaka manerana Madagasikara tsy mba tratra ny tony radio privé tony de ny tanto Madagasikara zany dia ohatran'ireny misotro inona ny ilazantsika azy ampinanana lainga hoe zao ny fandeha ny toetra raha aty Antananarivo aty ka eo anatrehany zany vaovao samihafa eo anatrehany zany toe-tsaina eo anatrehany zany eritreritra ny eo amin'ny hoe kivy ny olona kivy ny mpampita vaovao kivy ny analista kivy ny chroniqueur eo amin'ny hoe ahoana zany fa izao fandarantsika raha ohatra moa ve hoe bon tsy teny dia tapitra eto nge zany lo fandarany sa ahoana Rinoely de vita ka rehefa manokatra émission tsika ka miteny tsika ka voatery tsy maintsy hiteny sika eo anatrehany zao zava-misy zao satria avela fotsiny am'izao kosa ve le toetra raha de zao no azo ambara eto mikorotanrotana ihany ny teboka samy hafa zao no azo ambara tena efa tonga hatrany amin'ny faratampony zao mihitsy zany lecture makitsika azy tonga hatrany amin'ny faratampony le fiantsina ataony Hery Rajaonarimampianina sy ny HVM ny vahoaka malagasy rehefa tena fitinina le zava-misy dia manao provocation averiko manao provocation le fitondrana manao provocation inona mahatonga an'izany sa manao zavatra na de faraky ny tsy mety azy le mpitondra satria mihevitra Hery Rajaonarimampianina fa nofidim-bahoaka tamin'ny 13 mihevitra izy fa lanim-bahoaka ary rehefa lanim-bahoaka izy dia manana fahefana faratampony eto amin'ny firenena ary zany fahefana faratampony zany dia fariparitany lalam-panorenana fariparitany lalam-panorenana misy constitution eto Madagasikara ary io constitution io no mandrindra mandamina mibaiko ny toetra mampietsika ny mpitondra io constitution io no mamaritra ny fahefana ny andraikitra ny fandaminana eo amin'ny fitantanana ny firenena fa tsy zany ny toe-tsainy zao mpitondra ankehitriny zao tsy zany ny toe-tsainy ny HVM tsy zany ny toe-tsainy Hery Rajaonarimampianina sy ny mpiaradia aminy fa izy mieritreritra fa lany izy tamin'ny 2013 eo ampelantanana ny fahefana
izy zany no mpandresy eo ampelantanany zay fahefana zay ary resy ny vahoaka malagasy satria efa any aminy le fahefana tsy afaka miteny intsony vahoaka malagasy, tsy afaka mitrotra intsony vahoaka malagasy, anona mitrotra aza eo ampelantanany fahefana mikapoka anjany vahoaka malagasy zany. Ataotsika safy be mantsina aloha le vahoaka malagasy resy satria eo ampelantanany ny filoham-pirenena sy ny mpiaradia aminy ny fahefana, ka rehefa eo ampelantanany ny fahefana dia volaboritra zany FFKM zany. Tsy tatabilao zany avaram-pianarana intellectuel zany, tsisy ilanana zany olon-kendry zany eto fa any ampelantanany mpanao politika mpitondra ny fahefana fonctionnaire moa dia tratrany raha matahora isan'andro san'andro ny any amin'ny tafika sy ny karazany. Dikan'izany tsy misy mahasakana, zay ny eritreritry mitondra, tsisy mahasakana an'izay adalana ataon'le mpitondra, tsisy mahasakana an'izay fioaram-pefy ataony, tsisy mahasakana ny tsy fanarahan-dalàna ataony satria izy mieritreritra fa anazy zao ny fahefana. Ka ninonino nanaovany an'izany fahefana zany de mangina daholo ny rehetrretra, ny ataony ihany ny ataony. Dikan'izany rehetrretra zany Noël, ilay sens de l'état, ilay tena dikan'le atao hoe fitondrana, ilay état mihitsy no tsy mipetraka intsony eto Madagasikara. Araka ny tenentsika teo, tsy misy filoham-pirenena zany raha tsy lalam-panorenana no mibaiko ny hoe ohatrohatry ny ahoana ny fidianana filoham-pirenena. Tsy misy gouvernement tamijoro zany raha tsy lalam-panorenana no mibaiko hoe ahoana fomba fananganana gouvernement, ahoana fomba fanendrena prime ministre. Tsy misy solombavam-bahoaka afaka miditra teny amin'ny anteneram-pireneny Tsimbazaza raha tsy voasorotsorotra atao anatin'izany lalam-panorenana zany ny fomba ny fidianana ny solombavam-bahoaka dia hatrany hatrany ny loholona, ny ben'ny tanàna sy ny sisa. Ny lalam-panorenana zany ingeny ma constitution azy, lalam-panorenana manorina fitondrana. Ary sika de hoe ao anatin'ny repoblika fahefatra ka ny sens de l'état mihitsy tsy tenenantsika teny hafa tahaka ny hoe ny hasiny ny fanjakana mihitsy nefa tsy mipetraka intsony raha izao zava-nisy tao ao zao no hijerena azy.